faha-telopolo sahady sika raha pitso. Nanahoana re ny fiovan'ny fiainam-bavaka ao nandritran'izay fotoan'izay andeha hiditra amin'ny andro fahasivy amby roapolo sika amin'ity androany ity ka manasanao hiaraka hivavaka. Rainay tsara izay ny an-danitro, ankasitrahanay hatrany ianao satria tena tianay loatra ary tianao ao aminao izay. Amin'ity ity dia andray hafatra avy aminao indray izahay ny amin'ny fiainam-bavaka izay tokony ataonay, koa aoka ny fanainao masina nazava ny fisainanay ahafahanay mandeha araka ny lalana tianao hitondrananay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Andinika loha hevitra anankiray indray tsika izay hoe tsy azo an-tsaina. Tsy azo an-tsaina. Izao nambaran'ny Apokalipsy 3:7. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahaory. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahaory. Apokalipsy 3:7. Koa satria feno fivavahana ny fiainana manokana ny olona iray araka ny nofo, dia matetika no tsy tsapany hoe tsy ampy zavatra iankinan'ny aina ny fiainana, dia ny fifandraisana ety sy mahavonjy amin'Andriamanitra. Dia misy zavatra hafa koa miseho, manana faharesen-dahatra matanjaka isika, amin'ny alalan'ny fotom-pampianarana matanjaka ananantsika izay miorina amin'ny Baiboly. Ary ankoatr'izay dia mbola misokatra ho amina lesona hafa koa. Manana toky isika fa mino ny fahamarinana ary mampahavitrika antsika izany. Manana fahalalana tsara betsaka isika. Milaza ny tokony ho lazaina isika. Izany no mahatonga ilay olona araka ny nofo ho sarim-pantarina. Raha mbola tsy ary ny velona araka ny fanahy masina marina aho, dia mety ho azo heverina ve ny ahitako ny mahasamihafa ny fiainana araka ny nofo sy ny fiainana araka ny fanahy. Hoy ny fanambarana ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahaory. Apokalipsy 3:7. Ireo mihevitra fa mahazo izay ilainy eto amin'izao fiainana izao, dia mahatsapa fahabangana mandrakariva ka mahatonga azy tsy halalaonina fa mitady izay afa-pony nofo. Anisan'ny ahitana taratra ny fisehon'ny mahanofo koa mandritra ny fifidian'ireo mpandraharaha eo anivon'ny fiangonana. Matetika dia misy fikorontanana mandritra sy aorianan'ny fifidianana. Mety hiteraka angidim-po izany raha tsy mitandrina. Efa mahazo vahana ankehitriny ny foroona politika izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy ohatra mety hitranga ny amin'ny tsy fahafantarana ny kristianina ara-nofo. Mety hisy olona iray mandany izay ananany rehetra amin'ny antson'Andriamanitra ny raisiny, kanefa manao ambanin-javatra ny vadiny. Manoka tena amin'ny asany izy kanefa matimaty eo amin'ny fifandraisana amin'ny vadiny. Mety ho mambora amin'ny fiangonana manolo-tena ilay olona, mety ho mpitarika fiangonana mavitrika na pastora na mpitantanasa kanefa matimaty ihany eo amin'ny fifandraisana amin'ny Kristy. Manoka tena mafy amin'ny fanateterana asa be dia be mihitsy olona io. Anika ataony ambanin-javatra ny fifandraisana manokana amin'ny Kristy. Izany ilay mahamatimaty izay tian'ny Kristy esorina. Mampahelotra izany hoe sahirana mafy amin'ny asan'Andriamanitra ao amin'ny asam-piangonana sy ny amin'ny asa misionera ny olona iray kanefa manao ambanin-javatra ilay tompony ny asa. Ny fanaovana ambanin-javatra ny ankohonana dia ahitana taratra fa tsy ampy ny fifandraisana amin'ny Kristy. Ny maharaka ny nofo izany dia midika hoe
miaina amin'ny hery sy ny fahaiza-manao maha olombelona, tsy miaraka amin'ny fanamasina na amin'ny fatran'ny fanamasina tsy ampy. Izay no mahatonga ny soratra masina manao antso mahery vaika hoe avy ka aoka iondrika sy ankoka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no Andriamanitsika, ary olona fiandriny sy ondry tandremana isika. Engane ka hoenonareo anio ny feony manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany anefitra. Salamo 5:7 ny 1-9 ka hatramin'ny 9. Avy ka aoka iondrika sy ankoka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no Andriamanitsika, ary olona fiandriny sy ondry tandremana isika. Engane ka hoenonareo anio ny feony manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany anefitra. Andeha isaintsaina lalina izay voalaza izay. Andeha andinika lalina ny tena avy amin'ny alalan'io teny izay voalaza io, ka ao anatin'ity fekira ity no andiny naovanao izany fandiniana izany, ary aorian'izay dia amaly ny fanontaniana izay andraisana fanapahan-kevitra. Fantany voalohany dia hoe ahoana no ahafantarana fa manao ny asan'Andriamanitra. Ahoana no ahafantarana fa manao ny asan'Andriamanitra. Ny fantany faharoa dia hoe ho aniza io asa fanompoana ataonao io. Ho aniza io asa fanompoana ataonao io. Rehefa mandinika sy misaintsaina ny teny izay omena ary amaly ny fanontaniana izay apetraka, dia ny fanahy masina anazava amin'ny sainanao ary tena noritoro ny fonao ka tonga anao tena ho ara-panahy maro. Ary rehefa manazava ny fisainana ny fanahy masina dia afaka amaly ny fanontaniana ianao inona no tokony ho atao. Ary ny fanahy masina nazavanao ampafantatra anao ny tokony atao, dia raha iso ny fanapahan-kevitra hiaino izany fa hitondra fanavaozana amin'ny fiainanao. Manasanao nondrika ny loha fahivavaka. Betsaka tokoa Jesosy ny zavatra ataonay izay verinay fa ho any amin'ny fanomponanao, ary tena sarotiny izay, kanefa dia adino ny ankonana, tavela ny fikarakarana ny vady aman-janaka. Tena misy be dia be ny zavatra tsy azo an-tsaina amin'ity fanompona ity, fa tamin'ity dia niresaka mivantana ianao, ka aoka re le farahinao masina no anova ny fomba fisainanay, ka tsy ho farany fitohinana no iseho fa tohina ny fo ary angorakoraka ka hibebaka dia anatinanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanona ny vavaka. Amen.